Mana isanandro fandarana atolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Mifaliana mandrakariva riavana ny eo amintsika indray ito fotoanany mana isanandro. Miarabanao ary misaotrana indrindra manaiky ny fotoanantsika amin'ny Tompo hiaraka miaino ny tenin'Andriamanitra isika. Lioka 4:20 ka hatramin'ny 2:20 no anjara sakafontsika anio. Lioka 4:20 ka hatramin'ny 2:20. Alohan'ny amakitsika izany dia angataka ny fanahy masina isika mba hitazo sakafom-panahy zao hitondra hero antsika indray. Misaotranao zay Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao noho ny fitiavanao. Menao izao fotoana zao indray zay azonay misakafo miaraka mihinana ny teninao satria ny teninao dia fanahy sy fiainana. Tsy ny mofo ihany ny velomanay fa ny teninao koa Andriamanitra ka dia misaotranao zahay. Mangataka ary zahay mba ho tahiny zany mba hitondra haim-panahy-vaovao anay indray ny fahazavan-tsaina zay omenao anay amin'ny alalan'ny teninao. Dia ho voninahitra ny anaranao ny vokatra zany amin'ny fiainanay andavanandro. Amin'ny anaranao ry Kristy Tompo malalanay io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Lioka 4:20 ka hatramin'ny 2:20. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo zany. Ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra zay efa namboariny. Ary hitany fa indro ny vato efa voakodia niala tamin'ny fasana dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy Tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo misy roa lahy niseho taminy nitavy fitafiana manelatrelatra. Ary noho natahotra izy ka nikohoka dia hoy izy roa lahy taminy, nahoana no ato amin'ny maty no tediavanareo ny velona? Tsy ato izy, fa efa nitsangana, tsarovo ny teny zay nataony taminareo. Fony izy mbola tany Galili hoe, zanak'olona tsy maintsy atolotra eo tanan'ny mpanota ka ombony amin'ny hazo fijaliana ary tsangana amin'ny andro fahatelo. Dia nahatsiaro ny teniny izy. Ary niverina ny ala tamin'ny fasana izy dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny 12 lahy sy ny namany rehetra. Teo Maria Magdalena sy Joana ary Maria reniny Jakoba. Ary ny vehivavy sasany zay namanareo koa dia nilazany tamin'ny apôstôly, nefa nataony ho arirarira foana izany teny izany ka tsy ninoany. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka nakany amin'ny fasana ary niondrika izy ka nahita ny lambapaty mipetraka mitokana. Dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny Inona ny fahamarinana azontsika tsoana avy amin'izay ny vakitsika teo zany indray. Ny fahamarinana voalohany dia izao: tsy tao ampasana intsony ny fatin'i Jesosy tamin'ny marainan'ny alahady. Tsy tao ampasana intsony ny fatin'i Jesosy tamin'ny marainan'ny alahady. Hitantsika vao manomboka mihitsy zany dia ny hoe ny 13 rehefa tonga reo vehivavy reo zay efa nanomana ny menaka manitra hoe anosorana ny fatin'i Jesosy, efa nomaniny zany. Ary satria moa sabata ny omaliny io
de zao mivolaza hoe de nitsahatra araky ny lalàna izy lotsy nao ninina izy fa vao marainan'ny alahady de reny izy lasa nakany amin'ny fasana nitondra menaka manitra anamboarana fatin' Jesosy nefa ho ny andininy fahatelo nefa tsy nahita ny fatin' Jesosy tompo tsony tao izy tena nitsangana tamin'ny maty ny tompo ny toko fahatelo amby roapolo andininy fahatelo amby dimapolo no ahitantsika ny amin'ny hoe de nalevina tokoa ny tompo nampidininy Josefa Vaniary-Maty ny faty no finosiny ariry madinika de naleviny tao amin'ny fasana no lavahana tamin'ny vatolampy zany voalaza ny andininy fahatelo amby dimapolo amin'ny toko fahatelo amby roapolo de tao ampasana zany ny tompo ny arivan'ny alakamisy ny azoma ny sabotsy fa maraina ny ampitson'ny sabata alahady io mazava loatra de nisy zavatra nitranga nitsangana tamin'ny maty ny tompo ary dia misy zavatra nitranga maromaro nanomboka tamin'io alahady nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty io fa inona nga zany ho isika ny andininy fahaenina amby telopolo am'ty toko ty ihany toko faefatra amby roapolo de ahitantsika ny hoe Jesosy nitsangana teo fovoan'izy rehetra zany hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia niseho tamin'ny mpianatra izy ary hitatsika eto fa tamin'io andro io nandenaka any Emaosy izy niaona tamin'i Jesosy izy tamin'io andro io ihany de niverina nakany Jerosalema izy de hitatsika fa nakao amin'ny mpianatra izy de nilaza hoe efa nitsangana marina tokoa ny tompo de tonga Jesosy ka niseto amin'ny mpianatra raha nivory reo mpianatra reo amin'ny toko faefatra amby roapolo andininy fahaenina amby telopolo raha mijery ny any amin'ny Jaona toko faharoapolo sika amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo de hoe ary rehefa arivan'ilay andro voalohany tamin'ny herinandro raha voarindrina mivaravarany zay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny jiosy dia tonga Jesosy ka nitsangana teo fovoany de nanao taminy hoe fiadanana ho anareo ny zavatra nitranga zany de zao tamin'io alahady io no nivory ny mpianatra de niseho teo ny tompo ny andininy fahasivy ambin'ny folo nahitantsika izany ny andininy fahaenina amby roapolo anefa de mbola manambara ihany ko fa ary no ny afaka avaloana zany hoe herinandro tao taoriny zany alahady ko io de mbola tafangona ihany ndraiky io ny mpianatra de inona ny zavatra nitranga mba teo Tomasy fa Tomasy manko tsy teo tamin'ny herinandro lasa iny fa teo Tomasy dia tsy nety niny moa Tomasy hoe za aloha raha tsy apetrako eo amin'ny ndomboana mihitsy ny tanako za tsy mba iny hoe de niseho teo Jesosy de nataony hoe atefety ny tananao ry Tomasy de hoy izy hoe aza mba isan'izay tsy mino anao famonoa fa efa nitsangana tamin'ny maty tokoa ny tompo ary azo lazaina sy heverina ry havana fa nanomboka tamin'izany fotoana zany no nitohizan'ny fivorian'ny alahady ary nanorenan'ny kristianina ny fiarahan'ny mivavaka alahady satria tsy zavatra ny foroniny zany akory fa niainan'ny apôstôly niaonany tamin'ny tompo tamin'nitsangana tamin'ny maty izy ary de mbola raina mandraka androany zany nitsangana tamin'ny nofo tokoa nefa Jesosy fa tsy tao ampasana itsony ny nofony tsy hoe nitsangana ara-panahy izy fa lay nofony zay nalevina tao de tsy tao itsony ary Paoly raha nilazany izy hoe naninona izy nitsangana tamin'ny maty santatry zay efa nodimandry hoy nivoalazan'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy faharoapolo santatry zay efa nodimandry hany ka rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo de hitatsika ho Mateo toko fahafito amby roapolo ny andininy faharaiky amby dimapolo sy faharoa amby dimapolo fa nisokatra ny fasan'ny olo-masina ary dia nivoaka tao ampasana mihitsy ny fatin'ny olo-masina nitsangana tamin'ny maty tokoa satria efa nitsangana Jesosy lay santatry zay efa nodimandry de izao ny voalaza amin'ny Mateo toko fahafito amby roapolo ny andininy faharaiky amby dimapolo ka hatramin'ny fahatelo amby dimapolo ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly de trietra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany de ny orooro ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina zay efa nodimandry no natsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taorininy nitsanganan'i Jesosy de nakao amin'ny tanàna masina
ka niseho tamin'ny maro. De hitantsika am'izany ary fa ny oroorony tany tamin'ny nahafatesan'ny Tompo tamin'ny andro alakamisy, ny efitra lamba zay tritra tao amin'ny tempoly tamin'io andro alakamisy io ihany, nampitresaka ny vatolampy zany orooro tany zany, nampisokatra ny fasana saingy zao rehefa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy Tompo dia nitsangana avy eo pasana ihany koa ireo olo masina ireo araky ny voalaza eto, de niseho tao amin'ny tanàna ihany koa izy taorina nitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty de nakao amin'ny tanàna masina Jerosalema zany. Ny dikan'izany efa nitsangana tamin'ny maty Kristy santatra zay efa nodimandry, ary tena nitsangana tamin'ny maty ny Tompo, ary tena niakatra ho any an-danitra izy. Misy manko ny sasany isika tsy meno zany nahafatesan'ny Tompo sy nitsanganany tamin'ny maty izany, ary noho izany dia tokony hino isika fa tena maty teo ambony hazo fijaliana tokoa ny Tompo. Isorovoina antsika no antony nahafatesany teo, nefa nitsangana tamin'ny maty ho santatra zay efa nodimandry izy, ary de tokony hiara-mitsangana aminy isika amin'ny fiainam-baovao ho ny voasoratra. Fa ny zavatra anankiray zay fahamarinana hitantsika tokoa de zao: gaga ny anjely noho ny tsy finoan'ny olona. Gaga ny anjely. Hitantsika amin'ny andininy 5 zany, nahatonga azy ireo ametraka fanontaniana hoe nahoana no atao amin'ny maty no itadiavanareo ny velona? Tsy tsaroanareo ve ny teny efa nambarany taminareo hoe tsarovo ny teny zay efa nambarany taminareo? De mbola tia maty ihany no itadiavanareo ny velona? Efa nitsangana tokoa anie izy, tsy ao izy, tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovo zay efa nilazainy taminareo. Nahoana ny tsy mety mino ianareo? Nahoana ny tsy mety matoky ianareo? Tsy ato izy, velona izy. Ary ny Jaona toko 25 dia hitantsika fa ny lamba-paty de hita teo, ary eto koa ny 20 niazakazaka anakany Petera, lamba-paty sisa ny hitany teo. Jesosy tsy ao intsony. Ry havana, gaga ny anjely no ny tsy finoan'ireo olona efa nandre teo am-bavan'ny Tompo, fa ho vonony izy ary hitsangana tamin'ny maty, de naverin'ny anjely tamin'ireo vehivavy tonga nijery ny fatin'ny Tompo tany am-pasana izany. Fa raha mijery antsika ny anjely, raha mijery antsika ny anjely, de ho gaga koa ve izy? Eny Tompo, gaga izy. Satria na de fa maro aza no mijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra nataon'ilay Kristy nitsangana tamin'ny maty eo amin'ny fiainany, mbola maro be koa ny tsy mino mandrak'androany. Maro be ny tsy mety mino zany hoe nahafatesan'i Jesosy isorovoinantsika teo ambony hazo fijaliana efa toriana eran-tany zany, de mbola betsaka ihany tsy mety mino. Efa hita zao teo amin'ny fiainan'ny ranona sy ranona, teo amin'ny fiainan'ireo olo malaza maro teo amin'ny firenena, ny asan'ny Kristy lay nitsangana tamin'ny maty, nanova ny fo ho tonga olom-baovao, nefa de mbola tsy mety mino ihany ny olona, de gaga ny anjely. Ny anankiray koa zay ahagaga ny anjely, raha ohatra ka ho gaga izy de so hoe nitsangana tamin'ny maty ve ny Tompo de hijanona ao am-pasana izy? Tsy mahazo mijanona ao am-pasana tompoko ny olona nitsangana tamin'ny maty. Ny Kolosiana 3:1-7 de manambara fa niarana tsangana tamin'ny Kristy isika, mba handehanantsika amin'ny fiainam-baovao, mba tsy hijanonantsika ao am-pasana intsony. Ny anjely mazava loatra fa tao izy naninona hanapirofo efa nitsangana ny Tompo, tsy ao tsony izy, ary ilaza tamin'reto tsy mino reto, fa raha voavy nilaza zany ny anjely de tsy hita tsony izy, niala tao izy. Tsy mahazo mijanona ao am-pasana ny olona velona. Ry havana, inona moa ny fasana ny levenantsika talohany naneketsika ny Tompo? Inona ny fasana ny levenantsika? Fasan'ny ota. Miaina ao amin'ny fasan'ny ota isika. Ary noho izany, rehefa nitsangana tamin'ny maty isika, de tsy tokony hijanona ao am-pasana intsony. Fiainam-baovao ny tokony handehanantsika, fa tsy tokony hiaina intsony ao am-pasana isika. Tsy azo hipetrahana elany ao am-pasana ao raha velona ianao.
ary eo no ahafantaranao ny hoe efa velona ara-panahy ve ianao sa tsy. Ny olona velona ara-panahy ry havana tsy miaina intsony ao amin'ny fofopatin'ny ota, tsy miaina ao intsony izy, mivoaka avao am-pasana izy. Gaga ny anjely raha mbola mijanona ao am-pasana ianao, milaza ny tenanao hoe niara-natsangana tamin'i Kristy ve ianao, milaza ny tenanao hoe efa maty amin'ny hazo-jaliana nombona niaraka tamin'i Kristy ianao, tsy ianao tsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatinao, raha marina zany. Nahoana ny mbola miaina ao amin'ny ota ihany? Mandainga ve ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy olonao amin'i Kristy dia olom-baovao izy? Sa ianao ny mamita tena? Sa isika no mamita tena? Milaza ny tenantsika ho kristianina nefa mbola miaina ao amin'ny fanaon'izao tontolo izao, mbola mivelona amin'ny fomban'izao tontolo izao, zay ambaran'i Petera hoe ampizay ny andro lasa, ampizay nandehana tamin'ny fijerojejona, fijangajangana, fahaltona, fanimpoatsambo zay fady indrindra, izany no rivotra ny ainana fony ianao, mbola maty ny fahotantsika. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty ianao, de miala am'izany, tonga olom-baovao ao amin'i Kristy. Ary ny olom-baovao ao amin'i Kristy no miteraka fiainam-baovao ao amin'ny ankohonany, eo amin'ny fiarahamonina misy azy, eo amin'ny fireneny. Eto ry havana de tsara ny manamarika fa raha hanangana indray an'i Jerosalema Andriamanitra, hanangana azy tamin'ny fahafatesana dia ny fahababona tany Babilôna, ny zavatra natsangany voalohany indrindra de ny altara, fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa rehefa miorina ny altara de iorina ny tempoly, de iorina ny firenena. Ry havana, raha te hanorina marina ny fiainanao manokana ianao, mitsangana amin'ny maty de ampahazavanao Kristy. Aza manaiky intsony ilevinao ampasan'ny ota. Lazao ny ota hoe tsy hijanona atao pasana intsony aho, hitsangana amin'ny maty miaraka amin'i Kristy aho, satria efa nitsangana tamin'ny maty Kristy, santatra zay efa nodimandry, ko de hitsangana amin'ny fahafatesam-panahy koa aho, tsy aina intsony ao amin'ny ota aho. Ny zavatra hita de zao, ny lamba-paty de mbola hita teo ihany, hita teo ny lamba-paty, fa ny lay maty tao anatiny tsy ao intsony. Mety mbola ho kirakirain'ny olona ihany eneny fahotana vitanao teo aloha e, lamba-paty no finosanao zany. Mety ho kirakirain'ny olona ihany, mbola ho tsarovan'ny olona ihany ve ihany iny ve zao neny nataony tety aminay e, zao neny fiainany zao e. Fa izao ny tsarovy, azonao ataony milaza hoe mariny zany, mariny zany fa ny aina tao anatin'izany tokoa aho. Nefa ankehitriny efa ao amin'i Kristy aho, efa olom-baovao aho, tsy ao intsony aho, lamba-paty no finosako ireny, fa efa namelona ahy Kristy, efa namelona ny fanahy masina, efa namelona ahy ny fanahy ny fitsangana amin'ny maty nahatonga ho zanak'Andriamanitra. Ko raha kirakirain'ny olona ary ny lamba-patinao ny finosanao fa izay, aza kiviny am'izany, aza ketrakany am'izany, fa ny lamba-patin'ny tompony hita teo e. Ny fahamarinana fahatelo de zao, zavatra mahagaga, na de ny apôstôly koa aza ny ka tsy nety nino e. Jereo nge ny andin'ny fahavalo ka hatramin'ny andin'ny faharoambin'ny folo e, de nahatsiaro ny teniny izy zany hoe ireo vehivavy zany, ary ny verina ny ala tamin'ny fasana izy, de nilaza zany rehetra zany tamin'ny 250 lahy sy ny namany rehetra, ny 250, nefa nataony ho arirarira foana zany, ka tsy ninoany. De mahagaga ny zany tompoko, efa impiry Jesosy no nilaza tamin'ny zareo, efa impiry, efa nilazany 250 lahy sy ny namany rehetra, ny amin'ny hoe hitsangana amin'ny maty ene izy, ovonoina izy, hitsangana amin'ny maty izy, napatsiarovon'ny enjely zany, efa nilazana ne nareo, nefa na de reo apôstôly reo aza de tsy mety mino, tsy ninony zany, lazainy hoe angano, noho ny tonga tokoa le zavatra, lazainy hoe angano. Toetra tsy tokony alaitsika tahaka zany ry havana, fa ny tokony ataotsika mino isika fa nitsangana tamin'ny maty ny tompo, ary zany fitsanganany tamin'ny maty zany de afaka manovanao koa ho olom-baovao, matoa tsy miova olom-baovao ianao, nefa mino fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia mahagaga ihany ny finoanao, mahagaga ny finoanao.
satria ny olona mino fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, ary Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia santatra izay efa nodimandry dia mitsangana amin'ny maty ara-panahy koa izy. Zay no vokatry ny finoana fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Zay no vokatry ny finoana. Fa raha milaza ianao fa hoe za mino fa nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy nefa tsisy vokany eo amin'ny fiainanao zany, dia tahaka ny olona tsy mino ihany ianao fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Raha milaza ianao fa hoe mino aho fa maty teo ambony hazofijaliana Jesosy nefa tsy mino ianao fa zany fahafatesany zany, dia mitondra famonjena ho anao satria na rano teo amin'ny hazofijaliana mitondra famelan-keloka ho anao ka tsy mibebaka ianao, dia tahaka ny olona tsy mino ihany ianao zany. Satria ny finoana dia misy vokany eo amin'ny fiainana. Ny finoana dia miteraka asa eo amin'ny fiainana, fa foana ny finoana tsy misy asa. Sambatra ry havana ny olona zay mino, satria na dia tsy nahita azy tenin' Jesosy Tompo mako zany. Raha mamaky ny eo amin'ny Jaona toko 20 sika ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 dia ahitantsika ny Tomasy zay tsy nety nino, ary rehefa tsy nino izy dia niteny ny Tompo nanao hoe atefeto koa ary ny tananao, ataoveto ny ratsan-tananao, atefeto koa ny tananao, ataovy amin'ny lany voko zany. Ary dia hoy izy hoe aza mba ho isan'izay tsy mino ianao fa mino. Dia namaly Tomasy ka anao taminy hoe Tompoko sy Andriamanitro, fa hoy Jesosy taminy satria nahita ianao ka nino. Sambatra zay tsy nahita nefa nino. Ry havana, tena sambatra lavitra isika noho Tomasy, satria Jesosy mihitsy milaza hoe sambatra zay tsy nahita nefa nino. Asa zay eritreritrao ny amin'izany Jesosy zany fa nitsangana tamin'ny maty koa izy, ary azonao ataony mahita azy amin'ny finoana, ka naiza misy anao dia matoky azy ianao. Zany neny tena fahasambarany. Sambatra zay tsy nahita nefa nino. Isika ane zany, isika ane zany. Engane ry havana, ka ho tsaronao zany fahasambaran'ny olona tsy niaona tamin'i Jesosy hita maso, fa miaona amin'i Jesosy ampanahy, mifanatrika amin'i Jesosy ampanahy isanandro. Ka naiza misy azy ny fanahiny dia mahatsapany hoe eto nilako ny Tompoko. Ry havana, reo ndray ary ny fahamarinana ny tsoahantsika androany. Tena nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy, ka nanjary gaga ny anjely raha tsy mino ny teny nataon'i Jesosy ny olona, ary ny apôstôly aza tsy nino. Dia hoy Jesosy Tompo hoe nahita amin'izay ianareo zao ka mino, sambatra zay tsy nahita nefa mino. Enganie, ka ho isan'ny reny ianao, reny olona sambatra, na dia tsy nahita maso an' Jesosy azy, satria ny maso mipanahinao, ny fanahinao dia mahatsapa, efa natsangana tamin'ny maty fahafatesana ara-panahinao. Tonga olom-baovao ianao, tonga zanaky ny lanitra ianao, tonga zanak'Andriamanitra ianao, mpandova fiainana mandrakizay ianao. Inona indray ny fahasambarana mihoatra noho izany? Dia hoy Jesosy hoe raha isan'izay tsy nino ianao hatramin'izay, manomboka anio anaka aoka ho isan'izay mino ianao, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy malalanay eo, fa efa nitsangana tamin'ny maty tokoa ianao, ary ny fitsanganao tamin'ny maty ny manam-porofo aminay fa resy ny fahafatesana, ny sokatra ny fasana ary ny voaka avy eo pasana ianao. Manam-porofo aminay koa fa azonay ataony mitsangana amin'ny fahafatesampanahy amin'ny finoana, fa efa nanangana anay ianao Jesosy eo. Ampio ary zay mba tsy hijanona eo intsony ao ampasana, tsy hitafy lambapaty intsony, ho vahana reny lambapaty ireny, ka ho tonga olo nafaka izahay araka ny teninao. Raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amin'ny anaranao Jesosy eo no anaovanay izany vavaka izany. Amen.